Mbola mitarika resabe eto amin'ny firenena Atrandy ny mahakasika ny fitrandrahana ao Somamanao niteraka fanohikevitra samihafa ihany koa moa izay fitrandrahana izay ny tena zava-misy raha ny fanazavana nentin'Andriamatoa Bettina Bruno dia tsy mahafantatra ary tsy mahalala ny zava-misy marina ny vahoaka malagasy manoloana ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany eto amin'ny tany mahatonga azy ireo menimenina izany hoy ny fanazavana. Ny tsy fampin'ny fampahafantarana amin'ny mponina ny tetikasa ho tanterahana sy ny fifanarahana eo amin'ny fanjakana sy ny mpitrandraka no olana ny fanatanterahana tetikasa fitrandrahana arena kibon'ny tany eto amintsika. Olana izay mitarika fikomiana sy fampiakaram-peon'ny mponina toy ny tranga tany Somamanina araka nambaran'Andriamatoa Bettina Bruno no olona sady efa minisitry ny arena kibon'ny tany teo aloha. Fiantraikany zavatra atao amin'ilay vahoaka toerana amin'ilay tanàna petrahany ino ny avantage azony amin'izay zavatra rehetra atao zay. Raha mazava io ataoko fa misava le ayatsy avana ny zavatra. Ny matetika amin'ny zavatra aloha ilay olona tsy andako ny fampandrosoana samby fa izay tsy fahalalana zay zany no miteraka aya ary misy koa indraindray olona anankiray mety mba avaram-pianarana kely zay manome intérêt amin'ny hijanonana amin'ny sehatra ohatran'izao izy no mandrehitra afo no tena amin'ilay olona zao mety tsy mety na dia zavatra tsara an'ilay vahoaka azy. Ny faharoa fahitako azy dia amin'izay exploitation minière indrindra fa mba isel ambonimbony ohatran'ireny izay misy amin'izao tokony mipetraka tsara le contrat ny orinasa sy le contrat amin'ny fanjakana aloha amin'ilay toerana anaovana le exploitation zay zany ilay hoe mitako hoe soreto le orinasa mpitrandraka amiko manokana raha zay ihany dia tsy ampy tsy mety satria inona ny fambarosoantsika atao ho azontsika amin'ireo arena misy eto amintsika roa fa io arena io tokony avadika ho fampandrosoana ho vola hoe tsika fampandrosona ho folentsika. Manan-karena ankibon'ny tany Madagasikara hoy Bettina Bruno ary ilaina ny fisian'ny mangarahara amin'ny fitantanana izany mba hitarika fampandrosoana isa-paritra ary manerana ny nosy.